Anio talata fahatelo ny volana Febroary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina marika nalaina tao amin'ny toko 5 andinin'ny faraka 20 hatramin'ny 7 ry zazavavy hoy aho aminao mitsangana. Tamin'izany andro izany rehefa niondrana tamin'ny sambo kely Jesoa ka tafita indray dia nitangoronan'ny vahoaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'ny lehiben'ny sinagoga atao hoe Jaira, ka noho nahita azy dia niakohoka tamin'ny tongony izy sady niantamafy taminy, nanao hoe marary efa ho faty ny zanako ka andery mba hametra-tanana aminy ianao mba ho sitrana sy ho velona izy. Dia nandeha niaraka taminy izy ary be ny vahoaka nanaraka azy sy nifanety taminy, ary nisy vehivavy anankiray nitsi-drà 12 taona izay efa niaritra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro sy nandaniny fananany rehetra, nefa tsy nihatsara velively fa vao maika aza ny ratsiratsy kokoa. Noho nareny amin'ny Jesoa izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendry ny akanjony avy ao ivony, fa hoy izy na dia ny fitafiany ihany aza no voankasiko dia ho sitranao. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanon'aretiny ka tsarony tao amin'ny tenany fa sitrana izy. Teo no eo ihany dia fantatr'i Jesoa fa nisy hery nivoaka tamin'ny tenany ka nitodika ny vahoaka izy nanao hoe iza no nanendry ny fitafiako, ary hoy ny mpianany taminy hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka ianao manontany hoe iza no nanendry ahy. Dia nijerijery nanodidina azy izy izaha ilay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy tera-kovitra satria fantatr'i izay tonga taminy, ka nanantona azy sy niakohoka teo anatrehany izy. Dia nilaza ny marina rehetra ary hoy izy taminy, anaka ny finoanao no nahavonjy anao, mandeha amin'ny-piadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny i Jesoa dia tonga ny avy any an-tranon'ilay lehiben'ny sinagoga ka nanao taminy hoe maty ny zanako vavy. Ka nahoana ianao no mbola manahirana ny mpampianatra ihany? Fa noho nandray izany teny izany Jesoa dia nilaza tamin'ny lehiben'ny sinagoga hoe aza matahotra fa mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy navelany nanaraka azy afa-tsy Piera sy Jakoba ary Johany rahalahin'i Jakoba. Ary noho ny tonga tany an-tranon'ny lehiben'ny sinagoga izy ireo dia olona mikorotana sy mitomany ary minaonaona be ihany no hitan'i Jesoa. Ary niditra izy ka niteny tamin'ny olona hoe nahoana ianareo no mitabataba sy mitomany? Tsy maty razazavavy fa matory. Dia nomey azy fatratra ny olona fa izy kosa nandroaka azy rehetra. Dia nitondra ny ray aman-drenin-drazazavavy mbamin'ireo izay nanaraka azy niditra tao amin'izay niamparan-drazazavavy, ary nandray ny tanany sy nilaza taminy hoe Talata izany hoe ry zazavavy hoy aho aminao mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana razazavavy ka namindra, fa efa 12 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona fa norarany mafy izy ireo mba tsy atao fantatr'olona izany, ary nasainy omekanina razazavavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia rany eo alao ry Kristy.